Faly tafahoana manolotra raba ary mirary soa anao izay manaraka ny fandarantsika ary manasa anao am-panajana anaraka izany hatramin'ny farany. Mbola ao anatin'ilay lohahevitra hoe rava Babilôna mialary oloko isika ary anio no fizarana farany ao anatin'izany famelabelarana izany. Ny pasteur André Paratiana Fanera no vahintsika faly mandray anao indray tonga soa pasteur. Miarabanao namana dino ary mankasitraka ny amin'ny faliananao sy ny faharitanao ihany ny amin'ny fandinihana ny ten'Andriamanitra izay mifantoka amin'ny ity lohahevitra ity. Eny ary miaraban'ireo namana teknisiana rehetra dia mampita ny firarian-tsoa avy amin'izy ireo ihany koa ho anao manaraka ny fandarantsika izay mbola mahatoky hatrany ao anatin'izao fizarana mamaraparana izao rava Babilôna mialary oloko. Tsara angamba atao jeritodika kely ny fiaonana farany pasteur dia androso amin'ny zana-doahevitra androantsika. Eny ary araka ny voalasanao teo namana dino dia fizarana farany amin'ilay lohahevitra no atao tanterahantsika amin'ity fandarana ity fizarana farany. Sady zay le lohahevitra dia hoe rava Babilôna miala ry oloko. Nandritra n'ireo fizarana teo aloha teo zany dia namantatra sika ny toe-javatra nisy teo amin'ny tantara. Izay tena zavatra nisy sy zavatra niseho araka ny faminaniana voalazany ten'Andriamanitra. Faminaniany Daniela 2:2, faminaniany Daniela 2:7 ary mifandray amin'ny faminaniana amin'ny Apokalipsy 3:13 sy ny 4:8. Ary Apokalipsy 4:4 koa izay milaza ny hoe ravarava Babilôna. Dia ireo faminaniana ireo zany no mampafantatra antsika hoe tena nisy hoe zany Babilôna zany na nahoana ny toetrany, na nahoana ny zavatra niseho taminy dia mazava ny voalazan'ny ten'Andriamanitra ary havana malala fa tena nisy ilay Babilôna ara-tantara. Fanjakana nisy teto amin'izao tontolo izao, nanjaka ny fe teto amin'izao tontolo izao. Dia niainga avy tamin'izay zany tsika namantatra an'le hoe mbola misy ara ve le Babilôna ankehitriny amin'ny endriny manao ahoana no isehon'ny Babilôna indray. Dia mifantahantsika hoe tena mbola misy le Babilôna fa amin'ny endriny ara-panahy sy ara-paminaniana. Ka mahatonga ny Apokalipsy milaza hoe rava Babilôna miala ao aminy ry oloko. Dia ny fantahantsika hoe amin'ny endrika ahoana raha zany no isehon'ny Babilôna ankehitriny indray ary amin'ny endrika ahoana. Satria mila fantarina zany zay ka ahatonga antsika mieritreritra hoe mbola tavelo Babilôna ve zany ny olon'Andriamanitra sa efa afaka efa niala ao Babilôna. Dia fantahantsika le izy hoe niendrika isehon'le Babilôna amin'izao fotoana izao dia tsy inona fa le voalazan'ilay Daniela 2:7 le biby fahefatra misy an'ilay manana tandroka 10 dia misy an'ilay tandroka anankiray izay mipoitra dia mifandray ihany koa amin'ilay Apokalipsy iny faminaniany Daniela iny 3:13 izay miresaka ny amin'ny bibidia izay nomen'ilay dragona fahefana ka miteny ratsy ny anaran'Andriamanitra, miteny zavatra miopampana ary miteny ratsy ny tabelina kelin'Andriamanitra. Dia rehefa nifantahantsika zany ilay toetra ny Babilôna dia mbola hita fa tena mbola misy ilay Babilôna ankehitriny. Ny toetrany zany raha fitiantsika satria mamarana ilay lohahevitra sika ankehitriny dia niavonavona izay aloha ny toetrany voalohany. Niavonavona ozy izy Babilôna, niavonavona izy. Ary toetrany ihany koa dia tsy manaiky ny fahefan'Andriamanitra izy. Ary maka ny toeran'Andriamanitra izy. Dia manao ny tenany ho Andriamanitra ihany koa izy. Zay ny toetrany zay. Ary miteny zavatra miopampana, miteny ratsy an'Andriamanitra. Dia raha fitiana zany zay rehetrarehetra dia miaiky an'Andriamanitra izy. Midefie an'Andriamanitra ilay toetrany Babilôna.
dia amin'ny endriny sehoany ray zany amin'izao andro enatsika zao zay le fizarana farany talohan'ny tia fizarana ty zay nytiny atsika dia lay miteny zavatra mampampana fitenenan-dratsy fampianarana dia namakytsika tamin'izay fotoan'izay ao Mateo 5:10 le hoe foananareo ny ten'Andriamanitra o Jesosy, foananareo ny ten'Andriamanitra no ny fampianarana voatolotra anareo ary ny didin'Andriamanitra dia solonareo fampianarana voatolotra. Zay zany le toetra isehoan'le Babilôna amin'izao fotoana izao. Dia azadinona manadino fa voalaza le apokalipsy fa lay Babilôna apokalipsy 7:15 mampisotro ny divain'ny fahatezerana noho ny fitsangatsangana. Ampitrony lay divain'ny fitsangatsangana ny olona rehetrarehetra. Dia ny hevitra tiana avoaka moa zany ao anatin'izay dia hoe le fitsangatsangana aloha zany mazava ho azy fa sady manompo an'Andriamanitra no manompo sampy, manompo andriamanikafa, zay natao hoe mitsangatsanga. Tsy resaka ranofo izy zany fa ara-panahy. Fitsangatsangana ara-panahy sady mino an'Andriamanitra milaza fa manompo an'Andriamanitra manaiky zay manompo an'Andriamanitra kanefa manaiky fahefana hafa ihany koa zay fanompo-tsampy. Zay zany le fitsangatsangana, endrika fitsangatsangana ara-panahy. Dia le hoe leo ny divay fitsangatsangana dia iny koa namana dinao zany ny hevitra ny dia hoe rehefa misotro divay ny olona dia mamo ary rehefa mamo tsy afaka manavaka tsony ny mety tsy afaka manavaka intsony ny tena izy sy ny tsy izy. Zay zany ny olona rehefa mamo mifangaro ny zavatra rehetrarehetra mifangaro tsy hita mazava intsony. Zay moa zany ny zavatra miseho rehefa hoe ao anatin'izay famamona zay ny olona. Dia ny ataon'ny Babilôna dia ampisotrony na ataony leo any divay ny fitsangatsangana ny olona rehetra eto tany. Zany hoe ampifangarony zany ny marina sy ny diso dia tsy fantatry ny olona tsony ny tena marina. Ohatra raisiko zany manadinao ndao tsika ka ohatra zany zay tena manamarina fa tena mbola misy lay Babilôna ara-panahy kanefa orava izy io ary mila miala ao Babilôna ny olon'Andriamanitra. Ohatra anankiray zany le voalaza Mateo 5:10 hoe foananareo ny ten'Andriamanitra dia soloana fampianarana voatolotra. Foana ny vavahan'ireo izy Jesosy raha mampianatra didin'olombelona ho fampianarana izy, mampianatra didin'olombelona ho fampianarana. Inona le zavatra miseho? Ahoana ny endrika isehoan'le Babilôna ary ahoana ny isehoan'le hoe leo ny divain'ny fitsangatsangana ny olona ataony leo ny divain'ny fitsangatsangana ampifangarony ny marina sy ny diso. Ohatra tonga dia maka ohatra mivantana antsika tompoko voalaza ny Baiboly zany didifolo. Mazava ny didifolo, iza nanome ny didifolo? Andriamanitra. Zay ka raha Andriamanitra nanome ny didifolo tsy azo ovana ny didifolo. Kanefa mahitsika ankehitriny fa misy fahefana zay miezaka manova n'ilay didifolo, manova ny didifolo dia ampifangarona ny marina dia tsina fa ny didifolo zay nisoratany ny ratsan-tanan'Andriamanitra sy lay didin'olombelona ampifangarona. Ohatra didy fahefatra amin'ny didifolo dia mazava ny didy fahefatra hoe mahatsiarova ny andro sabata anamasina azy. Enemana no esanao sy anaovanao ny raharanao rehetra fa sabata any Jehovah Andriamanitra ao ny andro fahafito. Zay no amin'ny didifolo. Dia misy fampianarana zay avy amin'olombelona lay fampianarana milaza fa lay andro fitsarana dia azo soloana na ovana ho andro voalohany, tsy le andro fafito fa andro voalohany. Dia ny atao amin'ilay andro voalohany dia mitsahatra dia mivavaka amin'Andriamanitra. Didin'olombelona zany
de mahitsika zany zao ankehitriny fa mifangaro lay marina le tena izy sy lay sandoka de tsina fa fampianaran'olombelona didin'olombelona de mahitsika ankehitriny fa miaino anatin'zay le hoe divain'ny fitsangatsangana miaino anatin'zay misotro an'zany ane ny olona ankehitriny de tsy fantatry ny olona tsony a hoe inona tena marina zay le hoe misotro ny divain'ny fitsangatsangana ny olona tsy fantatsony hoe le sabata andro fafito ve ny tena andro fitsarana marina sa le andro voalohany zay avy amin'olombelona no nampianatra sy nanome an'zay didin'olombelona le fitsarana amin'ny andro voalohany didin'olombelona fa tsy didin'Andriamanitra azosika hoe zany izy de mahia zany tsika ankehitriny tompoko fa tena mbola misy le Babilôna ara-panahy de mila maninona ny olon'Andriamanitra mila miala ao Babilôna ny olon'Andriamanitra ianao zany zao maheno an'zao fandarana zao tompoko de fatanena petrako mbola ao Babilôna ve nao sa efa miala ao Babilôna efa afaka ao Babilôna efa afaka ao anatin'zay toe-javatra zay ve nao efa tsy misotro ny divain'ny fitsangatsangany Babilôna intsony ve nao ka fantatra mazava tsara ny famarinana sy ny zavatra rehetra zay zany efa tsy misotro tsony efa tsy mamy tsony tsy leo efa tsy leon'ny le divain'ny Babilôna fitsangatsangany Babilôna intsony ianao dia fantatra mazava tsara zany ny famarinana zay le izy mila miala ao Babilôna ny olon'Andriamanitra ary fomba ialanao Babilôna mazava ny ten'Andriamanitra Jaona 7:7 manamasina azy amin'ny fahamarinana ny teninao no fahamarinana ny teninao no fahamarinana baiboly soratra masina zay no fahamarinana de nao mila miala ao Babilôna le hoe mampifangaro marina sy ny diso de miala ao anatin'zay toe-javatra zay ianao dia manaiky lay fahamarinana de tsy nafa ny ten'Andriamanitra tsy mitsangajanga itsony zany zay ny lisy raha tsony mialo anatin'zay fitsangajangana izay fa misy zavatra fankona manadinao zay oraitsika mampafantatra atsika zany hoe mbola ao Babilôna ve ny olon'Andriamanitra sa efa miala ao Babilôna efa afaka ao Babilôna izy misy an'ity toe-javatra ity zay ovakitsika naminadinao salamo fa 4:20 ny andininy voalohany salamo fa 4:20 ka ny andininy voalohany any Jehova ny tany sy zay rehetra ao aminy izao rehetra izao sy ny mponina eo aminy izany zao ny tenin'Andriamanitra de milaza mazava tsara any Jehova ny tany sy zay rehetra eo aminy izao rehetra izao sy ny mponina eo aminy ny olona zany anizy any Jehova ary any amin'ny Korintana 1:9 sy ny 20 izy de mbola manamafy an'zay hoe moa tsy fantatrareo va fa ny tenanareo dia tempolo ny fanahy masina ka dia tsy tompo ny tenanareo ianareo ka de mankalazan'Andriamanitra amin'ny tenanareo any Jehova ny tenatsika any Jehova sady zay de inona le fisehoan'le Babilôna na le toe-tsain'ny Babilôna na le toetra ny Babilôna tsy manaiky ny fahefan'Andriamanitra ary manda an'Andriamanitra zay ny le Babilôna miavonavina manao ny tenany ho ambony no Andriamanitra zay le hoe miavonavina izy manao ny tenany ho ambony no Andriamanitra izy ka raha miteny ny baiboly hoe any Jehova ny tany sy izay rehetra ao aminy izao rehetra ao sy mimponina ao aminy ianao ny tenanao io dia any Jehova de ho sisiny hoe za tompony tenako kaka zay tiako atao amin'ny tenako de mety amiko fa tsy Andriamanitra ny tompony tenako za ny tompony tenako za no mifeny tenako ndao ny amaky ohatra ray atsika raha any Jehova izao rehetra zao sy ny mponina eo aminy inona no takian'Andriamanitra amin'ny mahatompo ny zavatra rehetra azy amin'ny mamanana fahefana amin'ny zavatra rehetra an'Andriamanitra ao amin'ny Malaki 3:7 no andeha vakitsika Malaki 3:7 ka hatramin'ny 10 Malaki 3:7 ny andininy 10 hatramin'ny 10 handroban'Andriamanitra va ny olona no androbay anareo nefa hoy ianareo amin'inona moa no androbanay anao
amin'ny fahafolo-karena sy ny fanatitra. Voaozona amin'ny ozony ianareo nefa izany ropainareo dia izao ianareo rehetra iray firenena izao. Entonareo ny fahafolo-karena rehetra ao amin'ny trano firaketako mba hasikanina ao an-tranoko. Ary izaho toetra amin'izany aho Jehovah tompony maro raha tsy ho voako ny varavarany lanitra ho anareo ka ampidinako fitaina manina mbiampy ho anareo. Mazava ny ten'Andriamanitra. An Jehovah ny tany sy izay rehetra ao aminy. An Jehovah, anazy ny zao rehetra zao, an Jehovah. Dia inona le toetsain'i Babilôna? Tsy manaiky ny fahefan'Andriamanitra. Zay le toetsain'i Babilôna. Tsy manaiky ny fahefan'Andriamanitra dia miavonavona dia manao ny tenany ho Andriamanitra, maka ny toeran'Andriamanitra. Dia hozizy Andriamanitra amin'ny Malaki tovate, androbavy ianareo, anany zao rehetra zao dia robainareo, alainareo, lasa ianareo no manao ny tenanareo tompony zao rehetra zao. Zay ny hoe mandroba n'Andriamanitra. Ianao tsy tompony dia alainao le izy. Zay le toetsain'i Babilôna zay. Dia hozizy Andriamanitra, androbavy ianareo hozizy. Dia hozizy ny olona, amin'ina kay no androbanay anao? Dia hozizy Andriamanitra, amin'ny fahafolo-karena sy ny fanatitra. Dia miteny izy amin'ny dia fahafolo, entonareo ny fahafolo-karena, ny ampahafolo ny zavatra rehetra, entonareo ho ao amin'ny trano firaketako hozizy Jehovah. Satria izy ny tompon'ny zavatra rehetra. Dia miteny amintsika izy, ento ny ampahafolo ny zavatra rehetra atolory ho ahy. Satria zany tompon'ny zavatra rehetra. Dia inona nataony olona? Mandroba n'Andriamanitra nataony olona. Zay le toetsain'i Babilôna. Zay. Tsy ianao ny tompon'ny zavatra rehetra Andriamanitra ô. Za anay io. Zay no niasa, zay no nitsemboka. Zay tsy mila mitondra zany ampahafolo, tsy mila manomeza ny ampahafolona anao zany. Ny tsy fanomezana ny ampahafolona n'Andriamanitra dia voalohany mandroba n'Andriamanitra. Fa ny faharoa, toetsain'i Babilôna manao ny tenanao Andriamanitra ianao, zay milaza fa anao ny zavatra rehetrarehetra. Kanefa Andriamanitra miteny hoe an Jehovah ny tany sy izay rehetra ao aminy. Zay le Hatramin'ny ponina eo aminy. Zay le fisehoan'ny Babilôna ankehitriny. Betsaka naminadinao ny tratran'izany betsaka ne. Raha izay zany izy dia hoe mbola Babilôna ve zany ianao? Mbola manana zany toetsaina zany ve ianao? Mbola manana zany toetra zany ve ianao? Betsaka ny mbola mahatavelo Babilôna. Zay. Mandroba n'Andriamanitra, mbola manao ny tenanao Andriamanitra, maka ny toeran'Andriamanitra, tompony zavatra rehetra. Zay ny izy. Maka ny toeran'Andriamanitra zay tompony zavatra rehetra izy. Zay ny atao. Endrika ohatra fotsiny zany zay ravana malala. Fandao hidirantsika ary. Ny faranantsika telo hevitra ty. Tena mahaliana izy ty. Mila miala ao Babilôna ny olon'Andriamanitra. Miala ao Babilôna. Dia izao misy ankoa zany fanazavana namana Dimo zay tsara omeny. Le hoe miala ao Babilôna. Dia ahoana moa le hoe miala ao Babilôna? Miala eto amin'izao tontolo izao ve? Sa ahoana? Efa voalaza teo moa zany fa le Babilôna tsy Babilôna ara-tantara intsony, na hoe fanjakana hita ankehitriny intsony, fa toetsaina, fomba fisainana, avonavona, toetra. Zay zany le Babilôna. Fahefana ihany koa. Fahefana zay tsy avy amin'Andriamanitra, fa fahefana avy amin'le dragona. Hozy izy ny Apokalipsy 7:10. Fahefana avy amin'ny Satana. Zay le izy. Dia ekenao le fahefana. Zay zany ny endrika isehoan'le Babilôna. Fa zao Jesosy dia niteny ao Matthieu Jaona 7:7, ny 5:15 sy 9:10. Ao ny mba vakiany Jaona 7:10, ny 5:15 sy ny 9:10. Zao ny vaky ny teny: izaho tsy mangataka aminao mba hampiala azy amin'izao tontolo izao, fa ny mba hiaro azy amin'ny ratsy. Tsy naman'izao tontolo izao izy, tahaka ahy tsy naman'izao tontolo izao. Mazava ho anteny Jesosy. Vavaka nataon'i Jesosy io ho an'ny mpianany, ho an'ny olon'Andriamanitra. Sady zay. Dia hozy izy le vavaka nataon'i Jesosy. Izaho izy mangataka aminao, ray eo. Izaho tsy mangataka aminao mba hampiala azy. Aiza? Amin'izao tontolo izao. Amin'izao tontolo izao.
hoe miala am'izao tontolo zao ny mpianatr Jesosy na ny olon'Andriamanitra dia mila miala am'izao tontolo zao. Izao izy tsy mangataka aminao mba hampiala azy am'izao tontolo zao fa mba hiaro azy amin'ny ratsy, hiaro azy amin'ny ratsy. De toy izany Jesosy le izy tsy naman'izao tontolo zao izy, 9:40 zao milaza zay, tsy naman'izao tontolo zao izy takay tsy naman'izao tontolo zao. Eo mila mazava tsara namanadinao. Tsy naman'izao tontolo zao ny olon'Andriamanitra. Satria Jesosy tsy naman'izao tontolo zao. Fa indraindray diso ny fandraisana n'io teny io. Ny kristianina mila tsy mifangaro ary am'izao tontolo zao. Kristianina tsy mahazo mifangaro ary am'izao tontolo. Tsy naman'izao tontolo zao tsika. Tsy mahazo mifandraindray am'izao tontolo zao. Ny fampiarana an'io zany matetika diso. De misy mihevitra hoe mba tsy hatonga atsika tsy naman'izao tontolo zao de ndao tsika hitokamonina ary. Ndao anao tanàna mitokana. Tsy mifandraindray amin'olona mihitsy. Fa fifiana tamboho be io. De ao tsika. Tsika mpianatr Jesosy tsy naman'izao tontolo zao mihitsy. Haiko reny misy an'ireny zay ve zany natonga an'ireny hoe monastera sisisa reny tsy haiko. No iteny Jesosy hoe tsy naman'izao tontolo zao. Kanefa Jesosy de mivaboka hoe mangataka aminao izy tsy hampiala azy am'izao tontolo zao fa mba hiaro azy amin'ny ratsy. Inona raha tena tiany Jesosy lazaina? Misy fandraisana amin'le Babilôna mantsy izy io zay mahatonga antsika somary miditra kely. Hoe inona ny tena ny afatra tian'Andriamanitra ampitaina amintsika. Mila miala tsika eo Babilôna amin'ny fomba ahoana? De zao tsy naman'izao tontolo zao izy ianareo sisy Jesosy. Inona ny tiany lazaina amin'le tsy naman'izao tontolo zao? Tsy mifandray am'izao tontolo zao ve? Tsy mifanerasera am'izao tontolo zao ve? Fa izaka le izao tontolo zao? Olona ve le izao tontolo zao? Tsy mila mifandraindray olona, tsy haiko hoe olona mpanota ve sa olona hoe olona ratsy fanahy ve? Hoe reny izao tontolo zao reny. Le mpijangajanga reny izao tontolo zao reny. Tsy mila tsy nama reny tsika. Jaona 7 de miteny izy 9:40. Fa toy izao ny tiavan'Andriamanitra ny zao tontolo zao. Fa toy izao ny tiavan'Andriamanitra zao tontolo zao nomeny an'izy, nomena zao tontolo zao ny zanan'ilay tokana de Jesosy mba tsy ho very izay rehetra mino le zao tontolo zao zay tian'Andriamanitra io, mba tsy ho very izay mino an Jesosy. Zay le kely izy. Fa ny tena tiany lazaina le zao tontolo zao tiany lazaina. Jaona 1:2 no milaza azy. Jaona 1:2 5:15 sy 9:10. Jaona 1:2 Aza ty zao tontolo zao na zay zavatra eo am'izao tontolo zao. Raha misy olona ty zao tontolo zao de tsy ao anatiny ny fitiavana ny Ray. Fa ny zavatra rehetra eo am'izao tontolo zao dia ny filan'ny nofo sy ny filan'ny maso ary ny rehaka momba zao fiainana zao de tsy avy amin'ny Ray fa avy am'izao tontolo zao. Zay. Tsy avy amin'ny Ray, tsy avy amin'Andriamanitra fa avy am'izao tontolo zao le izy. Inona le avy am'izao tontolo zao? Inona le zavatra eo am'izao tontolo zao? Anankitelo. Filan'ny nofo, filan'ny maso, rehaka momba zao fiainana zao. Io ane le fahotan'ny Babilôna. Io le toetran'ny Babilôna. Filan'ny nofo, filan'ny maso, rehaka momba zao fiainana zao. De reo lay fahotan'ny Babilôna. Mirehare, miavonavo. Io ny fahotan'ny Babilôna. Zay mazava ny ten'Andriamanitra, tsy avy amin'Andriamanitra mihitsy zany, fa avy am'izao tontolo zao. De zay mahatonga Jesosy miteny hoe tsy naman'izany tsika. Tsy naman'izany tsika ao zy Jesosy. Ianareo tsy naman'izany, takay tsy naman'izany. De ny atao miala ao Babilôna, miala ao amin'le zao tontolo zao. De le zao tontolo zao tiana lazaina tsy olona tompoko. Tsy tena olona le zao tontolo zao lazaina loatra. Fa fomba fiainana lay lazaina eto, fomba fiainana, fitondran-tena, toetra. Zay le lazaina eto. De mila mialo anatin'izay fomba fiainana zay. Filan'ny nofo, filan'ny maso, rehaka momba zao fiainana zao. De zay mahatonga le tenana amin'ny Romana 12:12 manao hoe aza manaraka ny fanao zao tontolo zao fa miova
ho amin'ny fanavaozana ny saina amantaranareo ny sitrapon'Andriamanitra. Aza manaraka ny fanao aike zany le izy fomba fanao, fomba fiainana, fitondrantena ary toetra. De mila miala ao Babilôna ny olona, zany hoe mila miala ao amin'izay fomba fiainana izay, mila miala ao amin'izay fitondrantena izay, ary mila miala ao amin'izay fomba fiainana sy toetra izay. De tsina fa le toetra miavonavina, toetra rehaka momba zao fiainana zao, sady zay toetra tehaka ny toeran'Andriamanitra ary toetra tsy manaiky ny fahefan'Andriamanitra. Mila miala ao amin'izay ny olon'Andriamanitra. Ary zay mahatonga antsika namaky tany amin'ny asan'ny apôstôly efa mpakitsika zay toko sandinyzay hoe asan'ny apôstôly toko fa 5:1-7 no milaza azy, de le hoe Andriamanitra tokony ekena mihoatra noho ny olona. Andriamanitra tokony ekena mihoatra noho ny olona, zisy ny Baiboly. De le havana malala mamarana an'ity lohahevitra ty tsika. Rava Babilôna, ho rava io Babilôna io, dikan'izay de zao. Zay le hoe ny fanjakan'Andriamanitra le vatsiny an-dahatanana nanapotika an'ilay sary olona. Ho potehan'Andriamanitra, ho ravan'Andriamanitra Babilôna. Io fomba fiainana io, zay le fomba fisainana zay, zay le fomba fanao zay, zay le toetra izay, dia ho ravan'Andriamanitra zay toetra izay. Fa ianao mila miala ao amin'izay fomba fiainana zay, mialohan'ilay vato tsy ny an-dahatana. Mila miala mba tsy ho rava miaraka amin'ny Babilôna koa ianao. Sady zay ahoana ny fomba ialana? De ty zany ny tsy ambaratelo na manadinao Apokalipsy toko fa 4:12. De avy eo vakitsika Jaona toko fa 9:1-7. Apokalipsy toko fa 4:12-9. Indro ny faharetan'ny olona masina dia izay mitandrina ny didin'Andriamanitra sy ny finoana an' Jesosy. Jaona toko fa 5:1-7. Jaona 5:1-7. Koa raha ny zanaka no hanafaka anareo dia ho afaka tokoa ianareo. Zay zany fomba anafana ny voakan'Andriamanitra ao Babilôna. Indro ny faharetan'ny olona masina, izay mamarana an'ilay afatra hoentin'ilay anjely anankitelo. Io 2:12 io mamarana azy. Anjely voalohany miteny matahoran'Andriamanitra, mivoninahitra izy fa tonga ny andro fitsarana, miakofo ny lohan'izay nanao lanitra sy ny tany. Anjely faharoa, nampitandrina, rava Babilôna, rava Babilôna izay nampisotro ny divay ny fahatezerana noho ny fitsangantsanganana. Ny anjely fahatelo de laza hoe raha misy miankohaka eo alohan'ny bibidia, de itsika le bibidia Apokalipsy toko fa 3:20, manaiky ny fahefan'le bibidia zay fahefana avy amin'ilay dragona. Raha misy miankohaka alohan'ny bibidia fa tsy miankohaka amin'Andriamanitra, dia izy koa no isotro ny divay ny fahatezeran'Andriamanitra. Zay le afatra anankitelo de mamarana azy, mamitina an'izay, ary zay sady manome ny vahaolana. 12. Indro ny faharetan'ny olona masina dia izay mitandrina ny didin'Andriamanitra sy ny finoana any Jesosy. Tandrina ny didin'Andriamanitra, ina moa ny tiana olazaina amin'izay? Mampiseho zany ianao fa manaiky ny fahefan'Andriamanitra. Zay ny le hoe mitandrina ny didin'Andriamanitra ianao. Amin'ny alàna fitandremanao ny didin'Andriamanitra zany no hanehoanao fa manaiky ny fahefan'Andriamanitra ianao, satria Andriamanitra no nanome ny didy folo. Sady zay de miaraka amin'izay ny finoana an Jesosy. Mino an Jesosy ianao fa tsy mino Andriamanitra hafa na mpamonjy hafa, fa mino an Jesosy. Jesosy no inonao, zany hoe Jesosy no ekenao ho mpamonjy, fa tsy misy hafa, tsy misy hafa na olona zany io. Jesosy no ekenao mpamonjy, zay le hoe sy ny finoana an Jesosy. Jesosy no mamela heloka, na mela ny helokao, maty ho nazy fijaliana amin'ny famelan-keloka, de ekenao zay, fa tsy hoe fahefana olona hafa no ekenao ho mpamonjy anao. Sady zay de ndao faranantsika amin'le Jaona toko fa 4:1-7.
Dia sisy ny ten'Andriamanitra hoe Raha ny koa raha ny zanaka. zanaka no anafaka anareo dia ho afaka tokoa ianareo. Raha ny zanaka no afaka anareo. Ravana malala. Rava Babilôna, miala ry oloko. Zay le izy a. Diana amin'le Apokalipsy 7:20 izy dia miteny hoe mba tsy iombona anareo inona izy izy? Ota! Mazava tsara ry havana malala. Mila miala ao Babilôna mba tsy iombona ota amin'ny Babilôna. Dia mila miala. Ao tsika, ny olon'Andriamanitra zany. Ny anafaka antsika amin'izay, ny zanaka. Jesosy, ny zanaka. Raha ny zanaka no anafaka, dia ho afaka tokoa. Zay, afaka amin'ny fahotany Babilôna, ny olon'Andriamanitra. Ny faniriako dia mba ho tanteraka aminao zany afatra izany, ka ho afaka ao Babilôna tokoa ianao. Amin'ny alalan'i Jesosy. Zay zany tena tiana ho ampitaina aminao. Mialohan'ny hatongavan'ny fanjakan'i Jesosy Kristy, le fahatsiny andahan-tanana, izay anapotika andravan'ny fanjakana eto amin'ity tany ity, dia misy olon'Andriamanitra antsoina hiala ao Babilôna. Hiala ao Babilôna. Hiala amin'ny fahotany Babilôna. Antsoina hiala amin'izay fahotany Babilôna izay ny olon'Andriamanitra. Jesosy no afaka manafaka anao. Eny ary, mahafinaritra le lohahevitra ary noko fa nandraisantsika lesona, mety efa amintsika ihany koa ny antso izay nandray an'izany fandaharana izany. Engany mba iombom-peo amin'ny Josoatsika. Ary amin'ny Josoa 2:25 raha izaho sy ny ankonako dia hanompo an'i Jehovah. Safidy ny hanompo an'Andriamanitra. Ia. Dia iombom-peo dia iombona safidy sika rehetra hanompo an'Andriamanitra amin'ny fatahorana azy sy ny fankatoavana azy ihany koa. Daholo ny tanànam-bavaka izany fanapahan-kevitra lehibe raisin'ny ankonana izany pasteur. Iaraka ivavatsika ray. Raha inay izay ny an-danitro misaotra anao izay no ny afatra avy amin'ny teninao. Mazava aminay tompo ny voalazan'ny teninao. Ny Andriamanitra tokony ekena mihoatra ny olona. Na dia misy aza amin'izao fotoana izao fampianarana avy amin'ny olombelona, didin'olombelona izay mampifangaro ny didinao izay marina, dia lasa tsy fantatra intsony ao anatin'ny confusion tanteraka ny olona ankehitriny noho ny toetsain'ny Babilôna tsy manaiky ny fahefanao. Andriamanitra mazava ny teninao fa tia hanafaka anay ao anatin'izany ianao. Jesosy, raha ianao no manafaka anay dia ho afaka tokoa izahay. Ka rehefa ho avy ilay fanjakanao handrava ny fanjakana eto amin'ity izao tontolo izao ity, dia ho azo antoka izay fa ho vovonjy, ho afaka ary ho tafiditra ao amin'ilay fanjakan'Andriamanitra mandrakizay. Amin'ny anaran'i Jesosy, amen. Dia mirahasoa, manao mandra-pijery mandra-piresaka ho amin'ny manaraka indray anatina lohahevitra vaovao indray. Isaorana ny pasteur André Paladina Fanera ny ary-miasa tamintsika teto ankasitrana ihany koa namina teknisiana izay nanao miantsio zavatra nampifandray antsika. Mandra-pijery mandra-piresaka tompoka lasy tompoka vavy.